Manoloana ny tsily antsofina mikasika ny fanalana ireo lehibe ny faritra dia nivoaka tamin'ny fanginany kosa ny fikambanam-behivavy avy ao amin'ny faritra Analanjirofy antsoina hoe vehivavy Valomartsa. Mitsipaka izany fikasana izany tokoa mantsy izy ireo no amafisiny fa maro ireo zava-bita toy ny tetikasa fampandrosoana izay nataony ny filohan'ny faritra Andeha raha antsika ny fananjavana izay entiny Ramatoa Henriette Soamaeva filohan'ny fikambanana eo ambony fandraisam-peo an'i Lova Ramanantsoa Christian Rakotondramanga. Zay zegny tsy mbagnano politika fô membre ny vehivavy Valomartsa fô ny antondianay zegny malahelo zegny zay raha ohatra hoe misy fikitikitihana zegny le chef de région ny Analanjirofo satria zegny betsaka zegny le asa soa vitany taminay santiomany aminjany zegny zay agny ambanivolo be io nahazo lycée zay agny noho ny fikitikitihany raha i ke raha ohatra zegny esorina izy malahelo zegny zay magnaraka koa zegny amin'ny firoborobon'ny fikambanam-behivavy miroborobo mafy zegny na dia an-tantsahamba ambanivolo zegny zay kofa misy avy zegny ary fetiny Valomartsa mahita tany maro zegny zay eo noho ny fitantanany aninay na dia le olo mahantra zegny dia lasa mahita tany lavitra noho ny fitiavany aninay ke raha ohatra misy fanesorana ananjy zegny malahelo mafy zay mbola sitraka aninay zegny ny mbola itondrany mbo tiany zegny mbo resaka fifidianana fogna vao zay vao hoe safidy mbahoaka zagny vao magnalana azy amin'ny toerana ananjy magnentana ny nare mbo amin'ny ambaratonga ampitondragna zegny mbo andre tahitanay zegny amaly antsonay zegny